raha ny azo atao dia miezaka ny maka isa farak'izay maro. Reo isa ireo a na 6 points, na 4 points, na 3 points, na 2 points, zany hoe manao 2 match nul, na 1 point. Dia amin'ireo a isa manam-potoana any amin'ny eniny ireo izay isa maro azo alaina. Rehefa tsy afaka mandresy dia mila mahay manao tsy risque eo. Ao anatin'ny calcul any anatin'ny groupe, match de groupe iny ty. Ny anatin'ny calcul zany fa raha azo atao ny mandresy azy ao dia azo atao. Tsy miteny mihitsy amin'izao fotoan'izao hoe zay tena tsy haresan'ny Ghana, tsy mbola nisy namoaka an'izany fa arakaraky ny zavatra misy eo. Izy milalao an-taniny, izy raha malala ny toerana misy azy arakaraky ny zavatra misy eo fa tsisy miteny hoe tsy maninona na manao match nul fa zay zany aloha ny tanjona. Zay ny tanjona hoe mba tsy ho resy mihitsy. Ny mety hoe point faible atsika dia zao maromaro ireo mpilalao mbola tsy tafaraka ny lalao. Zany akory tsy hoe point faible fa azo amboarina ao anatin'izay toerana zay. Ny point fort tsika dia zay ny ohatra amin'izay foana zay hatramin'ny tondrako ny équipe nationale malagasy mety hoe mety tsy dia tsara toerana raha hiteny an'izay fa ny amiko izy ny point fort dia ny solidarité, ny fiarahana, ny fiambonana, miaraka resy dia miaraka mandresy. Tsisy safidy tsika satria efa lalàna ny FIFA io dia misy fetrany ohatran'io foana. 3 jours tiers tsika manana 3 jours kely fa zay tany Angola tamin'ny lalao farany ny veille de match vao tonga la poussin alina raha pitso maraina vao mifankahita amin'ireo mpilalao ireo joueur anankitelo reto hoe ty nisy tamin'ireo mpilalao sasany ireo mbola tsy naona tamin'ireo mivantana. Zany hoe niezaka izay nanao an'izy dia mba ino mba tafavoaka aniny fa za manantena fa tsisy ninona azo tsika atao fa zay ary tsy Madagasikara rery ny aina amin'izay fa ny ekipa pirenena rehetra eran-tany mihitsy. Ghana iny mazava ho azy, Ghana tsika efa naona tamin'ny Ghana teto ao Madagasikara le 0-0 dia efa nahita an'iny lalao ihany koa tsika risy 3-0 tsika tany tamin'ny match aller. Tsady aleoko tsorinety Ghana raha malala zany Ghana zany firenena anisan'ny lehibe amin'ny resaka baolina kitra eto Madagasikara. Tsy mila zavatra ho jerena, malala ny Yao Miralatsika, malala ny reny le mpilalao andry party ny Arsenal sy ny sisa reny manana ny toerany tsara daholo. Fa ho anaty ohatra hoe matomanao dia vonina. Raha zay no eritreretina dia tokony efa niteny tamin'ny voalohany aloha tsy manao fa tsika tsy andresy andreo fa tsy zay le football. Ny football tsisy mandresy mialoha sur papier fa voariny Ghana hatreto aloha fa rehefa maneno ny sifflet hoe anomboka lalao tsisy favori fa 50-50 eo manomboka eo. Ho an'ny tsady tena tsy manana ninona azo tenena fa ny anaty ohatra tsy afaka manambany ny tsady tsika. Marina fa somary voasazy izy teo ao tsy nanao fananam-pirenena fa saingy zao mety afaka nanomana izy. Tena tsy manana zavatra ho tenenina momba ny tsady mihitsy fa ho hitantsika eo zany hoe raha tsy aorianan'le match voalohany eo avy ny ao amin'ny Mali izy dia mety ezana ny maka an'le lalaon'ny tany Mali dia amin'iny mety manao analizy inona ny tokony atao zay ny fanindrina tsika tsy mety ho afa-po mihitsy amin'io fa ny anaty tsotra fotsiny hoe nanao lalao roa zay tamin'ny Maroc na tafiditra baolina telo. Amiko efa manomboka miatsara zany, manomboka miatsara ho fa tsy hoe afa-po. Ilaina foana isika ekipa pirenena malagasy ty mila ny olon rehetra ho an'izay vonina hiary ny vonina pirenena dia malalaka foana amin'ny farafarana mazava be mitady foana arak'izay azo atao arak'izay azo atao tsisy maharatsy eny zany anie zany akory tsy midika hoe tsy miraharaha ny mpilalao eto toerana fa ilaina foana zany.